mamay be zany sandy a rehefa manao an'le pomme purée tsika le andrahoana miaraka amin'ny hodiny le izy hitany ohatra le hoe pomme en robe de chambre izy ny terme technique ao anatin'izay zavatra zay de efa masaka iny izy a izy le vao mafana iny miala kely fotsiny mba tsy ho may de iny izy a no voasana avy eo tonga de potserina am'le fourchette amin'iny izy a mora kokoa zany a ny manapotsitra azy mba tsy de misy an'le mibolongana loatra fa raha vao mangatsiaka izy sarotra be mihitsy ny manao ny manapotsitra anazy ary mety ho tapaka ao ara fourchette-tsika zany laksy anao zao fa tonga tsika laksy anay eto zao tato izy nisy anazy taloha fa sefa feno entana be ato de tsy solution tsony tato no laksy anay fa misy entanao manana sorona to ka efa tonga reo entandreo de tsisy azo atao tsony de tsy maintsy eo aloha reo zany zao varotra poiron zany nareo tsy varotra poiron fa ho anaovana trano reo kosa any zany anaovana laksy ngita be fa eto zao no laksy ampiasainay am'zao de zao zao zava-misy eto de efa fantatry anay kokoa io nanaovantsika laksy provisoire kely fotsiny nareo amin'ny émission any raha tianareo ajanona le izy de ajanonareo raha tianareo asorona de asorona zavatra hoe tsy ondura zany tsy ataontsika brique be de ciment fa provisoire nefa afaka ampiasaina foana izay ny anaovana anato fa rehefa manaraka zany asoro daholo aloha zany zay tsy ilaina rehetrarehetra zany hoe rehetrarehetra reo zany any mba hanaovandry zareo an'le raha tavinga lahy Fiaravantsika rehetra manaraka ny fandaharana Madame Sandy eny Ambotro Manjaka indray no miaraka amintsika androany arao zao de zao. de raha vatsika rehetra manaraka ny fandaharany ety Ambotro Manjaka indray misy atsika ny tiandro androany ety de hitsidika ny tokantrano Madame Sandy chef Eliza ihany mbola miaraka aminareo amin'ity androany ity tsy andro ela tsony tsika sakafony koa mbola surprise andao arahoany Madame Sandy Wavyo Ordinareo Wavyo Manahoana Madame Sandy chef Eliza marina manahoana Manahoana ty aminay sanana zao ihany zany manahoana fikarakarana efa vonona be mihitsy efa sasamendry aiza zay ihany manahoana koa ny fikarakarana laksy tena afapo be mihitsy tamin'ny laksika tena afapo sady rapide be nanaovany anazy Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco café apavoatra hoe tsy isy iobe Wavyo ohatanareo Wavy manahoana taolonareo tonga soa ty aminay mandro soa ary nareo aloha eny ary aty ahoandra aty misy aminay aty juste ty larany mitsofotsofoka kely tsy maninona raha tena moramora sao de menjero tandritandrina tsara aty ny Ambotro Manjaka aminy aty mandrosoa ary azony aty aty maty amin'ny lalindalina aty laksy anao zao fa tonga tsika laksy anay eto zao tato izy nisy anazy taloha fa sefa feno entana be ato de tsy solution tsony tato no laksy anay fa misy entanao manana sorona to
Ka efa tonga ireo entandreo dia tsisy azo atao tsony dia tsy maintsy eo aloha ireo zany izao. Varotra poiron zany nareo? Tsy varotra poiron fa ho anaovana trano ireo. Kosa any zany anaovana lakozy ngita be? Fa eto izao no lakozy ampiasainay amin'izao dia izao zao zava-misy eto. Dia efa fantatry anay kokoa. Io. Io aiza izay lakozy io? Izao zao no Tsisy lakozy le eritreretinay anaovana. Eto napetraka anay fatana dia avoaka kely any tokotany hatria mandoto trano rehefa tsy ampiasaina intsony. Teza manasafily zany? Manasafily rehefa avoaka kely any tokotany. Fa Fa tato mbo atao ihany. Io zany izao izy dia nareo zao mahita hoe inona no tokony atao anatsara anazy efa hitanay moa zany ny asanareo hoe ny ataonareo reo. Gitara zao ny hitako eto. Isana mitendry gitara. Vadiko mitendry an'io. Anaovantsika lakozy provisoire kely fotsiny nareo amin'ny émission. Any raha tianareo ajanona ilay izy dia ajanonareo, raha tianareo asorina dia asorina, zavatra hoe tsy ondura zany, tsy ataontsika briky be dia ciment. Fa provisoire nefa afaka ampiasaina foana. Izay ny anaovana anazy. Fa rehefa manaraka zany asoro daholo aloha zany izay tsy ilaina rehetrarehetra. Izany hoe rehetrarehetra ireo zany. Any mba hanaovandry zareo an'ilay irato avinga lahy. Kela. Io ny azo ny lakozy. Ahoana ny eritreretra lamina io? Eritreretina zao ohatry asiana latabatra kely anankiray manuel foana. Tsy maintsy izay plan de travail. Somary asiany kely io zany plan de travail, afaka hiasanao tsara ka manao tapis. Sotra betsaka. Mbola tsy vita, mbola tsy vita, aza maika. Eny. Eo dia mba asianao anatonana zavatra kely ery ambony ery. Menao mba misy fanatonana sotro be mbary, anatonana kely kopy, zavatra kely maromaro eo. Tena ilaina mihitsy izao zany. Dia rehefa tonga aty zay dia asorina reo dia anamboarana zavatra kely provisoire tsy zavatra be fa afaka ampiasaina kosa nefa. Tsy malemy fa mafimafy, tsy ondura briky fa zavatra afaka bataina dia afaka apetraka eo. Mety aminao? Mety zany ka, mety be zany. Dia misaotra betsaka, mamerina fisaorana. Tsisy fanontaniana? Tsisy fanontaniana namana. Sase, inona moa ilay lokontsika zany zao? Ilay lokontsika. Ataontsika ilay gris fotsy. Ilay ampazava ilay satria kely loatra ilay izy taloha atao fotsifotsy. Aloha fotsy. Mety? Dia ilay eto atao an'ilay bois. Mety Mety aminao? Mety zany ka. Eo farany ity. Eo farany aloha. Tsy mitevitra be any. Dia andrefety zareo an'ilay zavatra zany. Akatona le trano, akatona kely le trano. Tia mivanavanana. Mingedana aloha jeretsika. Ahola, eto ny principal anaovana aminazy ao. Dia ny ambony, aiza mefo 45 eto aloha za. 45 là. Aiza. Eo ny 45 e. Lasa mangaty amin'izay. Fizika retory kely na firy. Io montant là dia ato izay. Ty avy ny rato. Ahoana tafiditra natao anatin'ilay fandarana moa? Natafiditra natao anatin'ilay fandarana efa henoko tamin'ny tele ilay izy, RTA, misy ilay hoe ordinario. Dia somary narahako kely tany anaty Facebook, zaho koa moa manao Facebook. Dia sendra hitako ilay ohatran'ny kilalao iny, dia mba nanao za. Dia iny moa fa kay vao tsapaka ilay izy dia faly be, tena faly be mihitsy, tena faly be. Ataontsika amin'ny famotinana. Niditra ataontsika tsisy lakozy. Fa na sy novainy zavatra fa ny lakozy dia tsy maintsy eo akaiky ny chambre kely misy partikely lakozy kely dia tsy maintsy mamorona indray zany izay hoe inona ny zavatra atao eo. Tsy tena inona ny zavatra ataonay eo fa ho jerevy mifandarana dia ho hitanareo. Mbola misy koa fanomezana fanampiny. Inona daholo chef Elise? Tablier rehefa mikarakara sakafo ianao. Wow. Ity planche à découper fitetehanao anazy. Zany izy e. Ity inona koa? Mbola misy koa ve? 10,000 ariary fanampin'ilay fanaovana sakafo. Tena misaotra betsaka fa be da be reto efa vita tsara be lakozy anay mbola mahazo an'ireto ihany koa. Wow, faly be. Inona moa sakafo karakarainao? Sakafo karakaraiko androany vary manana sy katilesy atotro amin'ny fanaraka amin'ny fandarana rehetrarehetra so an'ny chef.
Ndao androso amin'izay, ndao ary androsotsika karakara efa fonina be mihitsy. Sakafo maraina matetika no fihinanantsika azy miaraka amin'ny kitoza na saosisy. Tsy inona izany fa dia vary amin'anana ny sakafontsika androany miaraka amin'ny Madame Sandy. Mandrapikenikeny ary tonga dia nandrahoany aloha ny vary mena, torak'izay ihany koa ny ovy satria katilesy no hohanina miaraka aminy. Avy hatrany ary dia norapeny madinika ny sakamalaho sy ny tongolo gasy. Sakamalaho moa izany izay tena mety tsara mihitsy amin'izao andro mangatsiatsiaka izao mba mampafanafana ny tratra. Rehefa manao sakafo dia ezahana jerena foana ny tombontsoa sy ny fahasalamana entiny ho an'ny vatana fa tsy mijanona amin'ny resaka tsiro sy hanitra fotsiny ihany. Notetehany manarak'izay ihany koa ny tongolo be na ny gros oignon. Ny anandrano no hanana ny safidian'i Madame Sandy ny ampiasaina ary nampiarahany tamin'ny persila sy anamalaho izany. Samy notetehany madinika kely avokoa ireo rehetra ireo amin'izay mifangaro tsara amin'ilay vary rehefa avy eo dia tsisy maningana na mivaingamaingana sady mba mampatsiara ny endriny ihany koa. Arak'ilay voalaza teo aloha teo hoe tsara atao ara-pahasalamana foana ny sakafo. Raha ny anandrano izao ny resahana dia miaro amin'ny areti-maso izy toy ny katarakta. Tsy izay ihany anefa fa afaka ampiasaina ihany koa izy hikarakarana volo satria miaro ny volo tsy hintsana. Mba fizarana kely fotsiny izay fa mbola maro ny voka-tsoa azo avy aminy. Tsy ho voatanisa eto daholo satria kely ny fotoana fa hitohy amin'ny fikarakarana ihany aloha isika. Hita mihitsy hoe tena manaraka tsara ny fandaharany Madame Sandy ary tsy manaraka fotsiny fa tena mandray dia mampiatra ny astuce sy teknika nozarainy chef satria dia nalefany tao anaty rano mangotraka eo ambony fatana nandritra ny 10 segondra eo aloha ilay voatabia ary avy eo narotsany tao anaty rano mangatsiaka indray. Ny antony mba hanamora ny fanesorana ilay hodiny izay tena tsara ny analana azy satria sary dia voniny. Vita izay vao nesoriny ny voniny ary notetehany. Nafanainy tamin'ny lapoaly ny menaka fa ho atao saosy ireo rehetra ireo. Narotsany voalohany ny sakamalaho ary avy eo ny tongolo gasy sy gros oignon. Amelana kely ilay sakamalaho satria mbola misy ampiasaina azy avy eo. Narotsany manaraka indray ny voatabia ary farany ny maitsomaitso rehetra dia ny anandrano, ny persila ary ny anamalaho. Afangaro tsara, endakendasina tsara. Ilay vary nandrahoana tany amin'ny voalohany teo kosa tsy atao masaka be fa rehefa ritra dia afangaro aminy ilay saosy teo. Eto vao manampy rano dia afangaro tsara indray ary avela hiketrika. Nisy fikarakarana manokana amin'ny patsa mena teto mba ampivoaka tsara ny hanitra. Nendasiny maina tamin'ny lapoaly izany hoe tsy asiana menaka na rano, tandreminy efa sao may Rehefa vita izay dia nataony teo ambony planche à découper ary nopotehany tamin'ny rouleau mba ho lasa poudre. Nataony tao anaty récipient misy sarony aloha hitazomana ilay hanitra mandra-pandrotsaka azy amin'ilay vary. Ho famaraparanana ny fikarakarana ny vary amin'anana ary dia rehefa akaiky ho masaka iny mihitsy ilay vary efa niaraka tamin'ny saosy teo izay vao arotsaka ilay ambina sakamalaho sy ilay vovoka patsa mena mba ho heny tsara ny tsirony. Arorona indray dia avela hitoy ketrika kely fotsiny sisa dia vita. Mandra-pamasaka ilay sakafo ao, ono araka fahalalana dia ianao efa mpandro sakafo tao aoriana tao, afaka hazavainao ve hoe ahoana, inona ny antony, inona ny nataonao tamin'izany, na ho atsika na ho anana ho an'ireo jery atsika koa. Efa niasa teny ivato teny
dia ny andraikitra ataoko mikarakara sakafona piloty dia tao anatin'izay nefa za tsy nanao formation fandrahoana sakafo mihitsy fa ohatrany hoe omena hoe ataovy tia manome anarana sakafo zareo dia za moa zany tia karokaroka moa tia mahandro sakafo koa dia manao recherche kely dia ohatr'izay ilay izy. Tsara be zany dia afa-po tsara le piloty le nisy namena sakafo tao afa-po tsara foana izy mihitsy afa tena afa-po izy afa-po tsara zareo sady fianarana ho an'ny tena koa moa zany marina zany ary ianao zany amin'izao mbola manao an'izay zavatra izay izay asanao izay amin'izao tsy manao tsony satria efa miteraka dia tsy afaka miasa fa taizany zanaka keliko fa ny arina no maniry mbo verina te hiasanao resaka sakafo indray eny ary fa andao jerentsika amin'izay le sakafo sao dia efa vonona izy eo sa tao ary ny katlesy hoanina miaraka amin'ilay vary amin'anana indray ary zao nijerentsika ny fanamboarana madame Sandy azy. Masaka ilay ovy nandrahoana tany amin'ny voalohany, eto vao nisoriny ny hodiny ary ny potsipotseriny tamin'ny fourchette ho lasa purée. Ny chapelure kosa dia izy mihitsy ny nanamboatra azy tamin'ny pain rassis norapeny, izay fotsiny dia efa mahavita chapelure. Ampiasa lafarina izy rehefa avy eo toy ny mahazatra dia ny lafarina LMOI ihany no miaraka amintsika. Nomeny tsiro ary ilay ovy, nasiany poivre, teo ihany koa ny 4 épices, ny persil voatetika madinika tsara ary sakamalaho râpé dia afangaro tsara. Mbola nampiny kely tamin'ilay vovoka patsamena ihany koa, mahasolo ny hena raha izay no mahazatra antsika sy matetika fahita. Farany dia nasiany atody kely dia afangaro indray. Volavolaina azo endrika katlesy amin'izay, somary atao boribory fisapisaka le mahazatra antsika ihany. Mialohany any endasana azy dia atao panelure aloha, ampandalovina lafarina, avy eo arotsaka anaty atody dia alefa ao anaty chapelure. Afanaina ny menaka, tsy atao mamay be satria efa masaka ny ovy ao anatiny, dia endasina amin'izay sisa dia vita ny katlesy. Manasanao ary azo tamerina ity vary amin'anana sy katlesy no zaray madame Sandy ity, afaka atao sakafo maraina nefa afaka ataonao sakafo hariva ihany koa izay tianao tsy maninona mihitsy. Raha tsy naharaka tsara dia afaka verenanao jerena ao amin'ny page Facebook ny Audinareo officiel sy ao amin'ny YouTube ao. Eny ary sakafo vaovao sy mpandray anjara vaovao indray no miaraka amintsika amin'ny fotoana manatraka fa ho andramany chef Elise aloha ilay sakafo. Raha ny hanitra aloha izao no resahana dia hita mihitsy fa tena mivoaka tsara daholo ny hanitra ny sakafo izay karakarainy. Fa hiditra amin'ilay fanandramana angambany. Mamay be zany Sandy Fa fanontaniana kely fotsiny hoe rehefa nataonao ilay chapelure tsy ilaina pasena amin'ny tamila izy, tena nataonao exprès tamin'izay mihitsiny. Niezaka tsy nampiasa tamin'ny mihitsy fananiana kely ny zavatra iny. Fa ny zahako hoe natao gasy, fomba gasy mihitsy moa ilay izy.
Teo amin'le nanaovana an'le ovy a, rehefa manao an'le pomme purée tsika, le andrahoina miaraka amin'ny hodiny le izy, hitanao ohatra le hoe pomme en robe de change izy ny terme teknika ao anatin'izay zavatra izay. Dia efa masaka iny izy a, izy le vao mafana iny, miala kely fotsiny mba tsy ho may, dia iny izy a no voasana, avy eo tonga dia potserina amin'le fourchette. Amin'iny izy a mora kokoa zany a ny manapotsitra azy mba tsy dia misy an'ilay mibolongana loatra, fa raha vao mangatsiaka izy sarotra be mihitsy ny manao ny manapotsitra anazy, ary mety ho tapaka ao ara fourchettentsika. Hitantsika amin'izany a fa rehefa manao katlesy a dia maro tokoa ireo zavatra azo anaovana azy. Mahazatra antsika dia le ovy a miaraka amin'ny totokena, dia asiana le persil sy ny hanitra ny lay, ny tongolo gasy a sy ny sakamalaho. Ny sanda moa zany androany dia hitantsika fa patsamena no nataony tao anatiny, izay mivoaka tokoa ny fofon'le izy. Nefa koa mbola afaka koa ataontsika izy a trondro koa torak'izany a sy ny nofona kokoa mbola azo atao anatin'izany. Dia hita amin'izany fa tsara tokoa sady sakafo gasy tsara, malagasy tsara, izay azo karakaraintsika ao an-tokantrano sady mora vita koa, mora ny karakara azy. Eny ary fa dia hamarana ny fandaharana androany indray isika, ary misaotra ny sanda nampiatrano anay amin'ny herinandro toy izao indray. Veloma! Satria fa rehefa tsotra ny zany koa dia tsy mihinana ramose. Dia rehefa be eo tonga dia matoa.